Mbola ampitombona ao aminareo anie ry havana ny famindrampo sy ny fahasoavana avy amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Alahady manaraka ny Pentekosta, alahady ny Trinité ahatsiarovantsika fiangonana ny fisehoan'Andriamanitra amin'ny endriny telo nefa tokana, Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Fotoana miavaka ao amin'ny diary ny fiangonana maneran-tany zany ry havana, ary tsy azontsika lalovana fotsiny na atao tsinotsinona fa araka ny voalazan'ny mpanolotra koa nitarika antsika hatrany am-piandohana, ity alahady ity dia anaovan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ho zava-dehibe ny asa fanabeazana eo anivon'ny sekoly FJKM. Ho antsika manokana eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana dia mbola anohizantsika ny fanomezam-boninahitra ny tompo no ho ny 520 taona ny siny ny fikambanan'ny dekona sy ny loholona teto amin'ny fitandremana nisy atsika jobily volafotsy. No reo antony telo reo dia maharesy lahatra ny tondrantsika hafatr'Andriamanitra anankitelo. Ny voalohany dia mifantoka amin'izay mahalahady ny Trinité, ny faharoa dia mifanojo amin'izay ahatsiarovantsika ny asan'ny fiangonana eny anivon'ny sekoly FJKM, ary ny fahatelo izay fanotroantsika manokana dia ny 520 taona ny dekona sy ny loholona. Dia anatanjaka ny fonotsika tokoa ny ry havana ny teny izay hotoriana. Alahady ny Trinité. Raha miteny hoe Trinité dia anisan'ny noalalina be dia be tany amin'ny fianarana katekomenina zany, ka nandaniana fotoana maro nandritra ny taom-pianarana iresahana ny hoe Andriamanitra, Jesosy Kristy ary ny Fanahy Masina. Lay Andriamanitra telo nefa tokana. Ato amin'ny tantara faharoa toko 20 andininy 15 hatramin'ny 19 ry havana dia misy famerenan'ny mpanoratra ny tonombavaka nataon'i Josafata, ilazany ao anatin'izany tonombavaka izany ny tantara namonjen'Andriamanitra ny vahoakany tao anatin'ny ady, namonjen'Andriamanitra ny mpanompony tao anatin'ny sarotra. Ny finoana dia miorina eo amin'ny tantara-pamonjena nataon'Andriamanitra. Izany no hitantsika eto amin'ny tantara faharoa toko 20 andininy 15 hatramin'ny 19. Satria nanao izao ianao Andriamanitra tamin'ny andron'ny Abrahama, satria nanao izao ianao tamin'ny andron'ny zanak'Israely, nivavaka ny razanay, niantso famonjena tao anatin'ny fahaterena, dia namonjy azy ianao. Miorina ny finoanay fa ianao Andriamanitra dia tsy miova, fa mbola azona iantoka hitondranay amin'ny tanamaherinao ampandresanay ireo fahavalo. Ry havana malala, manamafy izany ny fijerentsika ny boky ny tantara, tsy manamaivana mihitsy izany atao hoe tantara-pamonjena ny boky ny tantara. Raha manesisika ny amin'ny tantara voalohany dia mahita fa ny toko 9 voalohany dia tetiarana lavareny manomboka amin'ny Adama ka hatramin'ny Abrahama, tonga mitety ireo zanaky Jakoba 12 na ny zanak'Israely 12 isapokiny
izavy ny taranak'ireo. Dia raha olona malaindaina mamaky ny bokin'ny tantara vao miditra eo amin'ireo toko 7 voalohany dia akombony ny baiboly, sady anarana sarotra vakiana no mitaritarika be akombony ny baiboly. Tetiarana zava-dehibe teo amin'ny tantara-pamonjena ny fisiny reny, fa tsy hoe napetrapetraka fotsiny ao anatin'ny baiboly ampatsivana ny hoe nisy tantara takizao ane ho an'ny fiangonana nanomboka tany amin'ny Adama tonga any amin'ny Abrahama manesy any amin'ny foko 12 ny Israely. Tao anatin'ireny taranaka ny fandimby ireny ny tantara ny famonjen'Andriamanitra no nizotra araka ny fahefan'Andriamanitra tsarovo zany. Santonany amin'izany izay tany saina eto amin'ity tantara faharoa toko 20 ity, mbola mampatsiaro koa tantara azahoana manorina ny finoana manoloana ny ady izay manany taniny, manafika mantsy ny Moabita, ny Amonita ary ny Meonita. Izany no voalaza eo amin'ny 1 hatramin'ny 4. Ao reny ny finoana ao anatin'ny ady izay mananotanina ny fiainantsika. Dia io voafitina ao amin'ny fanekempinoana io ny tantara-pamonjena. Andriamanitra nahary, Andriamanitra namonjy eo amin'i Jesosy, Andriamanitra mitahiry sy manohy ny tantaran'ny fiangonana ao amin'ny fanahy masina. Fantatraove ny tantara-pamonjena. Ny olona tsy mahafantatra ny tantarany dia manadino ny fiziny ka mora mironatsy, mora mirona roa. Isika kristianina tsy mahafantatra ny tantara-pamonjenantsika dia manadino ny finoana, mora misalasala sy miala ary mivily lalana rehefa mandre fampianarana mandoka, indrindra ao anatin'ny sarotra sy ny ady. Ao reno ao amin'ny tantara-pamonjena ny finoantsika an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Ataovy tsaroanao mihitsy izany tantara namonjen'Andriamanitra anao, nampisy anao eto amin'izao tontolo izao, ny nahafantaranao an'i Jesosy Kristy ary nandraisanao ny fanahy masina anohizanao ny fanompona. Ao reno ao amin'ny tantara-pamonjena ny finoanao an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Alahady ahatsiarovantsika ny asantsika eo amin'ny sekoly ity alahady ity. Miatrika ady ny sehatry ny fanabeazana ary tsisy izay tsy manamarika an'izany. Ady amin'ny tsy fanjariany ny politika mpampianarana, mivadibadika sy miovaova, tsy hitantsony izy ilay tena hijoroana. Ady amin'ny tsy fahampin'ny mpampianatra na misehatra tsy miankina na amin'ny ara-panjakana, ny fanoloran-tenan'ireo mpampianatra any amin'ny sekoly, indrindra ny sekoly FJKM, mafiady ny sehatry ny fanabeazana. Fa indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, rentsika ny zava-misy ary nametraka toromarika mazava ny fanjakana, fa tsy maintsy alaina, aterina sy alaina ny mpianatra, fa mafy ny ady amin'ny fandriampahalemana. Fa raha miresaka hoe fanabeazana sy fampianarana dia mafy ny ady amin'ny abadona. Tsy mora ny mampianatra amin'izao vanim-potoana sarotra izao, ny tsy fahampin'ny fiara-miasa amin'ny ray aman-dreny, anantenan'ny ray aman-dreny ny sekoly ihany amin'ny fitaizana ny zanany, ny tsy fahampin'ny entimanana, tsy ara-bola fa ara-pitaovana, tsy ho an'ny mpianatra ihany fa ho an'ny sekoly koa. Mafy ny ady amin'ny abadona. Fa ho antsika kristiana, ho an'ny sekoly FJKM,
akoatran'izany ady iombona eo miseritry ny fanabeazana izany dia miady amin'ny satana, miady amin'ny devoly koa ny sekoly FJKM, satria mitory ny filazantsara ary tsisy devoly faly amin'izany. Ireo mpianatra mivoaka sy miditra ao amin'ny sekoly ireo ka tefena ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky. Ry havana, eo anatrehan'ny amafy ny ady ao amin'ny sekoly eo amin'ny fanabeazana, toromarika eny andininy 7, miantso an'Andriamanitra mba hamonjy, miantso an'Andriamanitra mba hanohy, anome ny fandreseny tahaka izay efa nampandreseny ny zanak'Israely, tahaka izay efa niarovany an'i Josafata teo anivon'ny fahavalo te hamono nefa tsy nahakasika azy. Milofo amin'ny fanabeazana tokoa isika FJKM amin'ny alalan'ny fijoroan'ireo sekoly, fananganana sekoly samihafa. Ady zany tsy mora, ndeha samy hivavaka voalohany mba hampandroso ny sekoly, mba hiarovan'Andriamanitra ny fanorantenan'ireo talesy mpampianatra, mba hiarovan'Andriamanitra ny asa fitorianan'ny filazantsara, ary mba hiarovan'Andriamanitra ireo mpianatra faneraserantsika fiangonana amin'ireny sekoly ireny, mba ho fantatr'Andriamanitra ny mitaraina noho ny fahorian'ny sekoly dia hiaino izy ka hamonjy. Zany ny andininy 7 ry havana. Mivava mba hitohy ny fandresen'ny sekoly FJKM. Ary ny 7 dia mitodika indrindra amin'ity vanim-potoana mahafaly sy feno fahasoavana omeny tompo ho antsika eto amin'ny fitandremana isotry fitiavana ity. 5 taona nijoroana ny fikambanan'ny dekona sy ny olona, ary tsarovana amin'izao 12 jona izao, ny amin'ireo mpanompon'Andriamanitra mbola velona mandraka ankehitriny nandalo teo amin'ny fanompona na dia tsy amperinasa intsony aza. Ny teny faneva dia ao amin'ny Romanina 12:12 manao hoe avereno ery dekona mazoto ary aoka hafanafo amin'ny fanomponany tompo. Izay ilay teny faneva, ny fisian'ny famantarana eny amin'ny tratratsika apetako ny nafy ohatrany tavela teo, dia milaza fa fanevantsika zany. Raha miondrika kely sika dia mahita an'izay soratra izay, mazoto fa aza malaina aoka fanafo amin'ny fanomponany tompo. Rehefa mitadidy ny faneken'ny dekona isika dia tokony ahatsiaro, za moa ry havana dia tsy nanao an'io fanekena io fa ianareo. Ao amin'ny fanekena 5 no misy ny teny hoe mazoto na fahazotony. Voalohany azoto, hivavaka, hamaky, hianatra soratra masina. Fanekena 2 hitandrina ny ondron'Andriamanitra, hiara-iasa mitandrina amin'ny fahazotony, fitandremana ny ondron'Andriamanitra. Any amin'ny fanekena 7 dia inona koa ny fahazotony? Azoto amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Tena ity teny faneva ity mihitsy no voalazany. Mazoto fa aza malaina, hialao ny fahalainana mazoto. Ity bokin'ny Romanina ity ry havana dia tsy hoe nosoratana ho an'ireo fitolahy tonga dekona araka ny asan'ny apôstôly 7, fa rehefa mamaky ny 1 isika dia nosoratana indrindra ny bokin'ny Romanina ho an'ny mpino tany Roma izay tena fantadaza tamin'ny finoana. Ny fiangonany tany Roma dia voadoka, voamarika manokana satria tena nanana finoana nampiaika an'izao tontolo izao.
zanika finoana tsy ho an'ny dekona zany fa ho an'ny mpino miorona tsara amin'ny finoana mivelona tsara amin'ny fahatokinan'Andriamanitra izao teny izao tsy ho an'reto ihany fa ho antsika koa mazotoa fahazamalaina ialao ny fahalainana araka ny voalazan'ny mpandinika Jaonina apôstôly dia teo amin'ny 19 taonany teo eo no nantsony tompo anaradia azy ary izy no tratra farany tsy ilazana hoe tratra antitra indrindra izy mitratra farany vao nodomandry manodidina ny 20 taona izy vao nodomandry 4 taona zany nanompoany an'i Jesosy kajakandrina mbola misy aka telefônina ndray ve manodidina ny 70 taona nanompo an'i Jesosy zany Jaonina apôstôly zany fa i Mosesy 20 taona vao nantson'Andriamanitra andao entony oloko ivoaka ny Egypta efa antitra be zany sitako misy miteny za mbola tanorako za 20 taona mbola ao marina fa na 4 taona ny antson'Andriamanitra anao na afrina na aretanao teo amin'ny fanompoana mitombona ary tsy miova ny fitaomany tenin'Andriamanitra mazotoa fahazamalaina ry dekona efa nanefa ny fanompoana mahadekona inona ny anjara fanompoanao ankehitriny eo anivon'ny fiangonana aza manao hoe mpiangona tsotra farazava-pisotro Coca-Cola ny resahana mitsotra ihany lasa glacé rehefa mpidirina any ka misy tsony n'le Coca-Cola betsaka ny anjara fanompoana izay azontsika hijoroana eo anivon'ny fiangonana ary tsy maintsy anakavaly izany sika ny hoe inona ny anjara fanompoanao tsy nanao fanompony dekona intsony angamby ianao fa mbola maro sampanana ny fanompoana atao amin'ny fiangonana mazotoa fahazamalaina Eli rehefa avy naresy ny mpaminany bala ka ny anjeny Jezebela ho vonoina tena andositra mafy izy ary niery fa naniran'Andriamanitra anjely izy ilaza taminy hoe hany mihinana fa mbola lavitra ny alehanao tamin'izany izy efa niantso fahafatesany tsy alao ny haiko fa za rery sy izy ary mbola tadiavin'le mpanjaka vavy novonoina aza tsy mila anao tsy mbola mila miantso anao any zao maka miainao mihinana fa mbola lavitra ny alehanao tompo-pahasoavana ry havana ny mbola atsiarovan'Andriamanitra ny anarantsika amin'ity an'io ity ho tononony eto amin'ny alitara ny anaranao tsy hoe ho raisi-tanana ihany fa mandray anao indray Andriamanitra mba hitodianao amin'ny fahazotoana amin'ny zara fanompoana izay azo ny tanana ao atao eo amin'ny fanjakany voaray tanana ry anao amin'ity an'io ity dia haninona ho any amin'ny Dorcas ve ampiorina finoana amin'ny SLK ve ho any amin'ny vondrona fodotra laika ve ampianatra soratra masina amin'ny sekoly alahady sa hikatroka any amin'ny vokovoko mamy eny anao tsanta izany ny dikany fotoana tahaka izao ry havana hiantsoana antsika indray indrindra mifantoko amin'ny teny faneva hoe mazotoa fahazamalaina manainga antsika tsy hipetrapetraka izany tsy hiandry eritreritra na andro saina amin'ny osy rehefa napetraka Andriamanitra tamintsika araka ny soratra masina mba hatserovantsika ny fanomezam-pahasoavana natolotra anao araka ny fametrahan-tanan'ny olona na metrahan-tanana indray maka isika entinao mandramaty ny ositra madekona
aiza ny anompona ao an'Andriamanitra. Impirina metrahan-tana sika teo amin'ny batisa, teo amin'ny mampandray, teo amin'ny mahatekona. Ataontsika izany mazo tofa aza malaina. Tapany faharoa dia manao hoe aoka fanafo amin'ny fanompona ny tompo. Misy antony samihafa no mahatonga ny mpanoratra ametraka ity teny ity ao amin'izao teny fitaomana izao. Rehefa mamaky ny toko faharoa ambin'ny folo isika dia manomboka amin'ny fiantsoana fanorateny izany rehefa avy nampianatra ny amin'ny fotom-pinoana hatramin'ny toko voalohany ka hatramin'ny toko faha 12 Paoly apôstôly dia manomboka kosa mampianatra ny hoe raha izay ary ilay finoana matanjaka ao anatinareo. Ahoana ny fampiarana an'izany eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fiangonana. Ary ao amin'ny toko faharoa ambin'ny folo dia izay ampiarana izany indrindra ao amin'ny fiangonana no lazainy ny mpanoratra. Anisan'ilay hoe aoka fanafo amin'ny fanompona ny tompo. Miena ny rispon'ny kristianina. Antony samihafa no mahatonga izany. Mangatsipo satria sosoa voatapidrano teo amin'ny azakazaka natao tamin'ny fanompona, ny dona tampoka tamin'ny andra, ny fanena tamin'ny hevitra tsy nitovy. Okazay fonantsy anao tsony mangatsika amin'ny foko tsy manana rispo hiarina no itsony aza neka izany. Aoka fanafo amin'ny fanompona ny tompo. Mety antony tsy fahasalamana. Fanofonao mbola mitepo ho amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Afanao ny fonao hanompo an'Andriamanitra amin'izay farany vitanao. Izay moa ny fanekena fahatelo, fahaefatra, fahadimy rehefa nydinihako tsara teo mpanomana n'ity afatra ity. Fahaenina dia misy hoe arak'izay azoko atao faneken'ny dekona. Misy an'izany hatrany ny fanekena fahatelo, fahaefatra, fahadimy, fahaenina. Dia ny fahavoalohany, faharoa, fahafito mazoto. Hatraiza ilay farany vitanao eo amin'ny fanompona raha noho ny antony tsy fahasalamana no tsy maintsy ny atonao. Raha noho ny antony hafa tena nangatsika ve ny fonao fotoana izao ry havana. Ampiakaranao ny maripana ny fonao ho amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Fotoana izao isedranao ohatrinina ny maripana ny fonao amin'izany atao hoe fanompona an'Andriamanitra manomboka amin'ny fiaraha-mivavaka ka hatramin'ireo fanompona velarina etỳ anivon'ny fiangonana. Mbola afaka manao komity ianao, mbola afaka maka an'ireo andraikitra samihafa hiantsona olona, mbola afaka manaraka ireo fitaizam-panahary mandray anjara mavitrika ao anatin'ireny ianao. Afanao indray ny fotsika. Ary averina ihany tsy hoe ho an'ny dekona ity andin-tsoratra masina ity fa ho an'ireo kristianina. Matanjaka amin'ny finoana. Kristianina tena manana finoana marina ry havana. Dia kristianina feno fanoratena miala amin'ny fahalaina na tonga amin'ny fahazotoana amin'ny fanompona ary maneho hafanampo amin'izany fanompona izany. Engane ry havana, ity alahady ity, alahady ampifantokanao ahatsiarovanao ny tantaram-pamonjena ilay vita an'Andriamanitra ilay zanaka ary fanahy masina. Ity alahady ity ahatsiarovantsika ambavaka ny asantsika eo anivon'ny sekoly Efijekema izay tena miatrika ady mafy tokoa ka nivavaka no hanatsora an'Andriamanitra ny tanam-pamonjena hitondra ny fiangonana sy ny sekoly amin'ny fandresena. Ity alahady ity hanafana indray ny fonao, hialanao amin'ny fahalainana ka hitadiavanao lamba ho sasana eo amin'ny asan'ny tompo. Na izy ianao na iza tonga eto, na aviaza na avaizana inina antony, izany no afatra napetraky ny tompo ho antsika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.